faly miarabantsika rehetra indray zany a ny fandarana ny artiste dia miarabantsika rehetra manerana ny nosy zany a izahay mirahalahy mianaka zany a satria ny mpanakanto izay tonga eto zany dia tsisy fa ny tianako Jeannot zany manolotra dia ho an'izay tsy malala zany dia ny tianako natao hoe Jeannot indrindrindrindra fa ho anareo any amin'ny faritany zany dia ny vahintsika eto a dia imbosa tarika rimbosa mbosa mihitsy ny tena anarako ny anarana dia hoe tarika rimbosa faly miaraba koa reo mpanaraka ny fandarana amin'ny-artistes sotra ny Jeannot koa nanaiky andray anay dia ndera ho rahantsika ny hira voalohan'ny tarika rimbosa ina le hira voalohany le hira voalohany a dia haody ry analamangako hira fiarabana (033 56 00787 na 032 32 00787 ny laharana ahafahanao mifandray amin'ny fandarana amin'ny-artiste. Koa alefa soary ny fanamariana tianao apetraka na ny anaran'ireo mpanakanto tianao andray anjara atao anatin'ny fandaharana. Soraty hoe amin'ny nataka kely fanamarianao avy hatrany na ny anaran'ny mpanakanto tianao. Ono a imbosa. Ina marina moa tena hevitra le hoe rimbosa. Rimbosa mazava azy misy ny anarako hoe imbosa. Ny anarako moa misy hoe imboa salamaniaina. Dia mifanoratra an'le rimbosa
fa kely fa r apostrophe IMBOSA zay mifandroatana azy de avy amin'ny anarako zany ny vinya de misy ny mpikambana maromaro zay ao anatiny. Tarika lizy sa hoe enao hoe mitondra anarana hoe mbosa sa hoe tarika rimbosa hoe tarika misy olona maromaro miaraka aminao? Misy olona maromaro zay ao anatiny ka tarika le izy raha tianao eo valimena-ta zay fa tsy eo amin'ny hoe valimena-ta valimena-ta zay natao hoe sivy mianaka koa satria misy fa misy tanora kely miaraka aminay ao anatiny a de ny zay rehetra reo a ny vinay a de niara-nianatra teny Mikatso tao amin'ny tarika tao hoe atoma 7 taona lasa teo zay tanora mihitsy zany. Andeha arova taritsika ny fanadihadiana voalohany ny tarika rimbosa zany. Tena anarako lavabe de Rabena Solo Paul Imboa Salama ny aina Andria Penomanana. Tena nitady lavitra ny ray aman-dreniko nitady an'le izy ary isaorako azy manokana zay de nahafantarana tsotra de mbosa zay de zay no natonga an'le tarika hoe rimbosa fa ny fanoratana azy fotsiny hoe ara de faingo miatona de imbosa fa tsy teny bokory de za ny asako a ingénieur agronome zany momba ny fambolena momba ny agribusiness momba ny fampianao zany fampifandraisana ny fambolena amin'ny resaka varotra amin'ny resaka orinasa zany de tena ny anarako zany mikasika ny masomboly de tsika eto zao a ny tanina voasary eto zany a misy karazany 17 eto. Efapolo taona lasa zay ny netomboanay a de tao moa zany a no namboa ny namelomanay indray a ny hiratranay ny fetsonay azy nakaliny fahiny moa ankehitriny ny anisan'ny nampianatra anay tam'izany moa de tompoklara samy gitara Sakotoaso de tateorina 10 taona tateorina zay na 20 taona koa zany raha maromarina kokoa de tafahoana indray zay a tao misolika de nanangana ny solika de za zany ny folo voalohany tao misolika de tateorina indray teo amin'ny 10 taona teorina zay indray a de nanangana ny rimbosa sangana indray zany nitarika rimbosa de za no anatiny de zay rehetra ao anatin'ny rimbosa valo menata eo zay a valo menata zay azafady a de tany amin'ny atôma daholo ny akamaroanay a ary na ny vadinay niaraka ao amin'ny rimbosa amin'izao fotoana zao. Zay zany a manodidina ny 50 taona daholo reny tena marina tsy fantatra fa tsy niary ery de mivadika mazava ho azy zay mivady zany eo a imbosa zany a de mimi de manarakaraka misy any lidy sy vava mpivady izy raha Jefferson de manarakaraka koa misy a Gety sy Girard mpivady koa reo manarakaraka misy any Voangy sy Geba tsy mpivady reo fa zay mahavalo anay. Raha kira ray nataonay raha kira azo atao hoe miavaka ihany satria ina moa zany CD foana izy kapila mangirana foana izy fa ny ao anatiny kosa nataonay mirakitra misy tantara fohy fampatsiahana natokana ho an'Antananarivo aloha izy na ny lohateny aloha de Antananarivo de natokana ampahafantarana aloha na Antananarivo ny hira rehetra ao zany a momba n'Antananarivo daholo de natokana koa izy a ampahafantarana amin'ny ankapobeny aloha ny kaly nimerina de ampahafantarana koa reo le hoe iza le mpamorikira zay velominay tao ny hirany de ny bikabika moa zany a le atao hoe digipack teny gasy a de teny frantsay de teny anglisy ny ao anatiny ary ny sasin'ireo neverinay fa olona manana fahafantarana mikasika ny vakimanitra malagasy a le izy a de amin'ny teny gasy moa zany rado no manao azy a ny teny frantsay tompoklazy César Benor nanao azy a de ny teny anglisy a hery no
fareniny zay knela no nanao azy. Raha araka ny fanadidinany hitantsika teo dia maromaro ihany koa nareo ao anatin'ny izany hoe misy lafim-pianakaviana samihafa ao anatin'le tarika. Misy efatra zany zay raha nadiny kory ary ny tena marina ny eo anatiny. Manahoana ny fomba fifandrindrana ao anatin'izay hoe eo amin'ny lafy ny asa sy ny zavakanto tena sarotra satria amin'izao fotoana zao zany a ny asa manenjika be deaibe a ny le zavakanto koa tiana atao ary tsy mahagaga raha hoe mamoaka rakikira zany zay manaharitra 2-3 taona vao matafavoaka anankiray a noho zay mahasarotra ny fandrindrana ny fotoana izay. Araka ny tantara zany a tantaran-kira nareo zany tantaran'ny ainanareo zany a dia nareo tao anatin'ny tarika enao moa zany tao anatin'ny tarika solika dia nareo nefa ohatrany hoe fianakaviana maromaro amin'izao fotoana izao hoe tarika rimbosa izany hoe ireo fianakaviana manontolo tao anatin'ny tarika solika ireo ve niara-ny findrana ka amin'ilay rimbosa sa hoe mbosa ihany miala tao anatin'ny tarika solika dia namorona ny tarika rimbosa. Tsara le fanontaniana ahafahana manazava le tantarany mety misy olona tiliana n'izay zavatra zay. Tena nevinay ma araka ny lazaiko teo a dia avy any amin'ny atome niaraka ny teny amin'ny association théâtrale artistique des universitaires de Madagascar efa 10 taona lasa zay a amin'ny taona manaraka io dia vita ny fianarana teny akatso a dia samy miparitaka aloha zany dia samy nanambady dia samy miteraka dia 20 taona tateoriana dia nitsangana ny solika dia tao indray a dia efa niaraka tamin'ny atome mataloha dia tonga indray koa ny tsy tao amin'ny atome mananampy dia tao amin'ny solika maro zay ny tao misy hatramin'ny 17 raha tsy matadita tamin'ny faran'inana mihoatra an'izay a anisan'ny zavatra nitsatrahany tadiavina tao dia hoe mba naparitaka ny ambainday ny vakomanitra malagasy zay anankiray dia faharoa zavatra nisy fotoana zany a zay hoe tsy nitovy ny hevitra tsy amin'ira akory ny tiako tenena io zany a fa tena amin'ny lafy ny alany hoe freena politika zay zany hoe zay tsy de hoe tena manao politika zay amin'ny politika ataonay a fa rehefa amin'ny rafitra tokony anaovana zany dia zay zany no natonga n'le rimbosa fa ny zava-dehibe dia noho ny efa nisan'izay a dia maromaro koa no nitsangana tarika hafa nitsangana zay zavatra tsara zay zany hoe ohatrany hoe le natonga ny rimbosa nitsangana zany a tarika zavatra tsara kokoa vao mainka ary ny maro le tarika anseho zay zavatra anankiray tiako tenena koa ny ao anatina eo mbola misy any amin'ny solika koa fa tsy hoe rimbosa fotsiny le izy fa samy manana ny tarika rimbosa any amin'ny solika any amin'ny adamy angola sisa zany dia ndehantsika anaraka ny hira faharoa. Ina le hira faharoa mbosa? Le hira faharoa zany a hira fantatry ny olona rehetra any le izy dia le hoe voropotsy miaradia.
033 56 00787 na 032 32 00787 ny laharana ahafahanao mifandray amin'ny fandaharana anim'artiste. Koa alefa soary ny fanamariana tianao apetraka na ny anaran'ireo mpanakanto tianao andray anjara atao anatin'ny fandaharana. Soraty hoe amin'ny miataka kely fanamarianao avy hatrany na ny anaran'ny mpanakanto tianao. Raha ny salanisa ataonareo Andriamatoa Zirary dia azo lazaina fa efa hoe nahazo azo taona zany, kanefa hita zany nareo fa hoe voazaranareo tanteraka zany le trakefana nananareo, satria efa hita zany fa ny ampitana kansady aty amin'le akizy amin'ny zazakely mbola zadran'ny zaza zany ty zaza ty nanahoana sy ahoana natongavana tamin'izay hoe fomba fampitana an'le akizy zay hoe any amin'ilay atao hoe kalony fahiny. Fomba nampitana azy angamba zavatra nandeha azy le izy satria mieno hiry zay monko dia mipetraka tany velany, tany radio ihany koa izy no teraka dia mieno hira tranainy zay mieno hira gasy na ao trano na eny an-dalana rehefa mandeha mivoaka ohatra hoe anaty tomobile zany dia nandeha azy fa tonga dia azo le. Dia nanahoana ny fomba fampianarana azy tamin'ilay hoe izy teraka tany ampita, ny fomba nampianarana azy tao anatin'izay hoe matetika mantsy izy teraka ny ampita-dranomasina eo amin'le resaka hoe teny malagasy ny satria le kalony fahiny mantsy raha azoko tsara ohatra ny misy sarisary teny sy teny malagasy ny ahiteny samihafa le izy dia nanahoana fomba fampitana zay. Indray niakatra tamin'ny fiainana tokantrano any hoe any velany ny ankizy no miteny fiteny vahiny fa rehefa tafaray ao tokantrano ny mpianakavy dia teny gasy ihany no ampiasainy. Dia tsy very misy akoa ny mba tonga an'le hoe very ny tenin-drazana ho an'ny fianakaviana mipetraka any velany any dia ohatrany hoe vizaka nga na tsy manam-potoana le ray aman-dreny hitenenany teny gasy amin'le zanany dia very le teniny fa zay indrindra any koa mahafirato ny fiainana fa tsy hoe moramora kosa ho an'ny ankamaroany. Inona na tonga ndry tena hoe mahafinaritra ndry ve le mirakalony fahiny niaraka tamin'ny dadabe sy ny rehetra? Mahafinaritra. Dia mazoto foana manao le kalony fahiny hatramin'ny farany? Mazoto ka. Aoriana zay zany tsika dia indrindray tsika anaraka ny fanadihadiana faharoa ny tarika rim-bosa. Raha tsy diso le hoe kalonay fahiny ohatra ny anarana tarika tany aloha tany, olona mpihira zany tarika ohatranay, dia ny atao hoe kalony fahiny zany ohatrany hoe amin'ny teny frantsay hoe chant de jadis na guerre, le taloha zany hoe ny fahiny teo aloha. Fa ny reo le mpanao teatra teo aloha no tena nampivelatra sy namaritra tsara ny atao hoe kalony fahiny. Dia mazava ho azy zany fa sahalan'ny hoe Nahakarabe Manatsoa, Justin Rajora, Andre Tenarivo, reo foana moa ny tenenina reo le tena anina telo, fototra telo, toko telo tena nivin'ny kalomero. Fandraisako ny zao anarana fotsiny le hoe kalony fahiny, fa raha tena miaina ianao le tonkira, raha tena iainanao le izy dia tsy kalony fahiny fotsiny le izy fa na hatramin'izao ara le izy tena mbola azo iainana foana. Mety hoe ny fivoaran'ny zavatra hoe fomba fisainana angambany hoe mety mahatonga le izy hoe kalony fahiny, dia lasa ohatrany hoe ny olona amin'izao lasa mankafy ohatrany hoe gadina somary midobodoboka na haingaikaingana na somary ohatrany hoe mampandindy kokoa. Fa le kalony fahiny le izy zany zavatra hatramin'izay zany le izy dia ohatrany hoe mbola mitohy hatramin'izao foana ary mbola hitohy foana le izy.
ny viny kalumerina koa de avy amin'ny hoe vakotrazana de mbola nanohy zany ny mpanao hiragasy mbola manao koa reo mamorikira de tena mbola anatin'ny kalumerina koa ny ataon'ny mpanao hiragasy ankehitriny ny akamaroany teo aloha koa mantsy a va ny mpanao hiragasy izy nilasa piratsehitra zany ny sasany de avy amin'ny vakotrazana a de miaraka amin'ny mozika amin'ny vakotrazana zany na ny amponga na valisa insisa ny tena teo aloha mbola nampiasa valia nampiasa gitara fa ny tena nandrafitra ny hira de hoe ny fahatongavan'ny harmonie sy ny piano zay ny tena nandrafitra ny kalony fahiny ankehitriny nefany a manafika be ny clavier de le gadony hira gasy tsy hitafavoaka ny clavier mihitsy mbola tsy nahita aloha clavier hoe clavier tsotra matafavoaka an'izay kalony fahiny no tokony tenenina fa hoe kalony imerina zany hoe miavaka mihitsy le izy kalony imerina fa tsy anymerina rery koa fa feviny etomerina de mampiavaka azy de amin'ny hira rehetrarehetra voalohany iny aloha eo aloha bakira de bakira malagasy gadona malagasy ny mahazatra atsika reny zay azoko lazaina hoe tsisy mpanana mihitsy raha hoe erako zao tontolo zao azo afaka milaza an'izany atry na tany maromaro any a nisy fanatedinana ataoko a gadotsika manokana io eo koa ny atao hoe angola style zany zay atsika malagasy manokana io tsy de misy manao ny angola atsika io anavahana tsy ny hira kalony fahiny ihany na kalony merina fa navahana mihitsy koa mpihira de manaraka zany ny refiny refin-kira bakira zany na ny mesure ny azo lazaitsika ampiasainao daholo ny mesure mazatra rehetra zany na ny paika telo paika efatra fa misy paika anankiray zay atsika malagasy manokana de le paika mandriny atao hoe 5-7 tsy maintsy misy ao anatiny a anatra rehefa mienira ray zany ianao tsy maintsy misy zavatra ho raisinao ao zay avy amin'ny fiainan'le olona fahitan'le olona na avy eo amin'le tantara tsongaina nakana le hira tsy mahavelona ny kalumerina reo io ny velomanay tsy mahavelona zay aloha fa soa ihany zay a fa manana antonasa zay mahavelona anay tsirairay avy de ny anoizanay azy a hoan'ny taranaka hoan'ny malagasy ray manontolo ary vakoka anankiray io a zay verinay inonay fa mahany anjara toerana manokana tsy eto amin'ny kolotsaina eto amin'ny malagasy ana fa kolotsaina hoan'ny tontolo manontolo tokony ampidirina ao anatin'ny fanatontoloana zany fa tsy tokony arendrika tsy ho hita ho vonoany ny fanatontoloana na le tonkira na le figado le hira na le mélodie de tena ohatrany hoe miditra ao anatinao mihitsy izy ohatrany hoe raisiny daholo ianao ray manontolo ohatrany lasany zany mihitsy za manokana zany mbosa de resy lahatra tanteraka amin'le hoe ny akanto hoe kalonimerina satria zay moa zany le fanatedina teo hoe aleo tsy atao hoe kalony fahiny fa kalonimerina zany le izy sotranao am'zay ary le izy a tena hita mihitsy hoe tsy mora manao an'le zany tsy mora tsy nataotao foanafona zany ty atao hoe kalonimerina ty a fa tena misy fototra zany zay zany raha ny ijerevana anazy manahoana ny fipitrak'izay hoe inona zany ny tena hoe evidalina mifono mihitsy zany le tena atao hoe zay koa minendrika anazy hoe tena secret le hoe kalonimerina le secret io secret zao a jerenao a satria fitaizana zany le izy fikolokoloana indri moa zao ripeta maheno hira akoatran'ny hira gasy io ndry inavy ny hira ohatra hoe efa hainondry misy hira inavy teny anglisy teny frantsay teny malagasy za ohatrotrotran'izany
de inona ny tena tiandry Amin'le hira gasy. le hira gasy izava zany tena efa hira teny jejereny ina zao ny efa ny hira hoe tao anatin'ny tarika rimbosa ny raha ny peta niaraka tamin'ny tarika rimbosa inona ny efa ny hira indri Iaraka isika de zany ity. zany ity de fa nanao fampisehoana impiry zao ipeta niaraka tamin'ny tarika Tadidiko. indro zay Fa farafakely indro zay. de enao rery ny ankizy kely ao anatin'ny tarika sa mbola isy ankizy hafa koa Sarerika. ay hatramin'izao aloha fito any moa zao ianao Fito. tena mbola ka rehefa any izy no nitaizainao satria zay no anatiny de araky ny tenao zay zany le tsy ambaratelony satria tsy fantatro ianao zao mety niaina tanatina ina moa zany ainao manjery hafa mihitsy de nitaizanao sarotra salamy mahasarotra amiko am'izao fotoana zao ny hianatra hoe zao vao hianatra ny hoe ny ainao manjery ny hira sy ankehitriny ny mahasarotra koa ny hoe olona tsy de niaino azy foana zao vao hianatra an'le kalomerina tsy azo atao kory azo atao fa sarotra ho zay le izy fa ohatran'ny ripeta mbola kely izy ny ray aman-dreniny ao io foana mizika iaininy de voakolokolo anatiny izy mety hoe tononkira le tononkira ohatrany hoe tononkiran'olo dehibe fa tononkira-pitiavana ane tsy voatery hoe fitiavana ray aman-dreny keo anatiny aloha nidirantsika miresaka manaraka zany de aloha atao atolotra imbosa ny hira fahatelo ny hira fahatelo vonombohirana vonombohirana hirany dadabe sy nenibe ny peta ndao reno antsika zay